fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka goropoanareo zao ary ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mandalahy, tantara nosoratan'i Gaby Emerasolo sy Landry Steven. Novelomin'ny Rovo, Ianasoa, Tovo, Saloy niaraka tamin'ny CN, Landry, Lovo ary Tsiry. Nandray feosonana totosa Tovo Andriambololona, studio ny Prod. Eno ka ahoana inona ny vaovao zandry a? Manahoana ny fahasalaman'Andry mandeha tsara ve ny fianarana ataon'Andry aty aloha e? Mandeha hoe moa tsy handeha fa eo ihany e. Ary ohatran'ny hafahafa be nge izany fomba famalindry izany e. Nga misy manahirana Andry sa tsy ampy ny vatso menoneny sa ahoana? Reny alefako aty amin'Andry reny nge sao dia tsy tonga aty ary. Ampy tsara ka. Ka ahoana ary e? Ohatran'ny hafahafa be nge Andry izany e. Fa maninona koa ary body iny dia ohatran'ny hafahafa be izany. Sa ve tsy salamy e? Andraso hoe arahako any. Bodo fa maninona ianao? Fa tsy salama nga ianao? Ka inona e? Mifona ary soka. Fa misy inona ary bodo a? Bevoka. Bevoka? Efa 3 volana zao ny kipoko. Tena mifona soka. Ory bodo a. Fa inona ty lazainao e? Bevoka ahoana ianao? Dia bevoka an'izy? Ka tsy fantatro e. Tsy fantatra ahoana e? Aza vao amiko aloha. Ka tsy fantatro a. Zao ry bodo a. Tsy zaza kely ka adalainao eto a. Lazao amin'ny marina sao dia tiafako ny tamainao ianao a. Olona vao 17 taona monja ianao dia efa zany sady. Tadio fa fianarana nge ny atondianao aty fianaratsoa aty ry bodo fa tsy hiaraka amin'ny jolam-boto e. Avy eo miteraka tsisy rainy. Tsy hay hoe iza. Teneno fotsiny marina iza ny rain-janakao. Ka efa nisaraka nge zay e. Jery moa zany iziko. Fa anao makorelina nga ny nandefasana anao aty e. Inona ianao? Manomboka mampiakatrafo mihitsy ny zavatra ataonao a. Iza wa. Iza na bevoka anao. Valio mazava tsara. Mba ahoana ozy ianao fahorineny raha mahare an'izany zavatra ataonao zany. Valio aho a. Mifona soka. Tena tsy fantatro fa efa ny tompony kipoko vao hitako hoe vao fantatro hoe ny toejaza. Ory bodo a. Anga izy ty vitan'izany fotsiny e. Tena mampalahelo anahy mihitsy mandinika amin'ny fiainanareo tanora kehitrinika. Votsa saina nefa kinga. Aleoko tsy tohizana tsony ny toyana. Mba eritrereto mety ho avy amin'ny fiainanao. Ny fianarana tsy vita nefa zaza tezaina. Tena mifona moa za soka. Ory bodo a. Efa randraraka tanina iny e. Zaza tena solafaka tanteraka. Mamela moa soka. Ory bodo a. Fa nga mo vita ny teny fonina fotsiny io fa mila rahanasy e. Eny e. Tsisy ninina azo atao tsony fa dia ndeha ho raisina ohatran'ny hoe ranondraraka tany tokoa. Tena miaika anareo ary zandrika. Misaotra soka. Fa tena iova. Zao no afatra aminao ry zandrika. Malahelo aho saingy tsy afaka manoatra. Ny asa kokoa mbola manahira-tsaina mihitsy. Mba adin'io ange. Ahoana ny fomba fivelomana. Efa tsy hanao rery-tsony zao fa efa miampy zaza ray. Ny fianarana tsy vita. Zao le tonga amin'ny fitenenana hoe tsy kitaitsy varomaina. Zao ry bodo a. Tsy kilalao nge io fitiavan'io e.
mba adiny io foana ihany zay tokony atao ka tsy te ahita fanondrony an'izao tsony ah. Mifona zoky a resy a nefa mbola misaotra anao nanome hevitra sy tsy nanary a. Za nefa tsy te hanome alahelo anneny koa e. Tena nanenena ako ny zavatra vitako. Zao tokoa ilay hoe solavo ahy amindry. Tena nanenena ako ny ditra vitako zoky a. Nefa tsy sahitena an'izany amineny fa mba miangavy anao a zoko malalo. Any mba teneny moramora izy fa tena matahotra ange zaho e. Eny e. Zany moa e. Andraso iresaka aminy ah. Fa mba adiny io tsara amin'izay zandra ny tokony atao amin'ny sisa. Mandiny foana aloha vao manao zavatra. Azondriva izany e. Eno a. Lehilahy za miteny aminao fa ny lehilahy dia hainao tsara mihitsy ah. Mandangolango sy mampanantena zavatra tsy misy anao. Rehefa misy ny zavatra tedaviny any aminao dia izany ny ataony. Eny fa na dia andoliany sy tomaniny azy eo anolohanao dia vita n'izany. Orbodo ah. Endre tsara amin'izay zandry ah. Tena tsapako tokoa izany teninao izany zoky a. Dinona izao no mampitomany anao amin'izany. Misaotra betsaka anao fa tena afo nandoro ny lampako. Fay a. Tena fay. Fifihingy izany zandriko izany dia aza mitomany tsony fa zoky tsy hanary anao izany e. Efa sady zoky za tia ny dada izay efa tsy hananantsika tsony. Misaotra zoky a. Mifona koa aloha raha nakasy tananandrita eo e. Tena feno loatra ange mifoko e. Dia manomboko izao mahaiza mijery no avy. Hitanao fa neny efa tsy dia salama firy iny dia mbola menao alahelo ihany ve? Misaotra betsaka zoky a. Tena mandona mifoko loatra ny zavatra nasehonao anahy. Aiza ho aiza moa ilay lalana mitsofoka makany amin'ny kapiteny iny Rotojo. Ohatra misy lalana roa manko izao reto dia aiza amin'ireto no izy. Fa angaha tsy tadidin'ny kaporal le lalana e. Za koa aza toa trano tsy matadidiko. Sao dia tokony hanontaniana olona aloha e. Oay, itsy ilay trano kay. Reo atokotany ary zareo ko. Oay, ary misy mpamanja kely anie izany miresaka amin'ny kapitaine izany e. Iza ary io? Tena io ty ilay anabavan'ny kapiteny fa mipetraha tsara lahy. Ka manja kely kosa izy ko. Aleo ajanona eto izany ny fiara dia andaosika hoe ny kaporaly a. Sady efa io koa kapiteny kay. Manaja anao moa ny kapiteny. Tonga aty aminao izay sady andefa tatitra fa efa tonga koa maopera Barthélemy. Manahoana nareo roalahy? Salama kapitaine. Ay, tsara izany. Dia aiza izy ny raisina? Marina mafy tsy tena mamotika ny ato anatiko mihitsy izany anabavy kely ny kapitaine izany a. Aleo rangalo ho raisiko mihitsy ny tanany a. Manahoana ki mademoiselle? Salama tompoko. Tena io indray ilay sarim-bavy ty fa hanondrana. Iza moa izany ianao raha tsy mahadiso dia iza koa ny anaranao? Body tompoko ny anarako. Izany Body zandry kely. kapiteny. Fa ny mahafantatra amin'ny bodo ary e. Za kosa ny tojo première classe mpiara-miasa amin'ny zokinao. Dia mbola faly mahafantatra anao indray e. Ka zao ary e. Oui. Aleo hanomana an'ireo entan'ireo tsika tonga dia taterina anaty fiara dia anaingitsika sao dia taraikiko. Ao le tsy tojo apio bodo nitatitra an'ireo entanao anaty fiara ireo a. Voray mon capitaine. Miaramila vonina mandrakariva ny ety. Aoky bodo hoentiko ny eta mavesatra. Tsy maninona na dia tsy hitondra mihitsy azy ianao fa aleo ianao mialoha lalana fotsiny. Tsy mendrika ana tsara tarehanao mihitsy mantsy izany hitondra zavatra mavesatra izany a. Ianao koa izany e. Maneno? Fa tena miaramila matanjaka tsara marina anie toto izany e. Tao tsaroko tampoka ilay hira iray izay. Hiran'iza koa izao izany. Ilay hoe manambady miaramila nahazo raha matanjaka re a. Be any ihany koa anie body ty e.
Ary tena mora baboina ihany izy raha izao fahitako azy zao a. Nefa aleo aloha tsy manadaladala eo fa ataon'ilay kapitaine mahita faisany eo raha vo henony hoe manadala ny anabaviny eo a. Fa nareo kosa aloha robodo a dia tena taranaka mihitsy e, manjakely sy bôgôsy daholo a. Aza ataonao an'izany manjamanja izany efa tena mampatahotra izany ka. Hitako. Lasa mampanaonao foana raha vao mihevitra ny tena ho mandy izany. Fa ahoana kosa e, ha? Ka marina nisy izany. Angakaingana ry Tojo manao an'io fa mbola lavitra ny lalantsika. Zahay ary fa mitrerona ilay kapitaine. Voaray moa kapitaine. Zoko izany dia be baikobaiko be io foana. Izy aza efa miasa be ery. Haiko ny asako robodo fa tsy atoronao an'izany a. Dia sisa kapitaine dia vita fa ianao koa. Fa inona daholo ky reto vata mahavesatra be reto robodo a. Boky sy kaheko taloha daholo lesy ireo a. Dry, fa ataony ova be tapoka teo ary ny endriko bodo hoe sady lasa ny sento be tapoka teo koa fa misy inona retsy a. Matsiaro ny fianarako lesy aho vao mahita an'ireto a. Fa ahoany e, ha? Misy olana angano vehivavy. Tojo a, malaky lesy e. Tena efa miantso aky kapitaine fa aleo aloha za handeha ka. Miresaka eo ihany tsika sindria manaraka. Zay velominy bodo. Eny ary veloma koa Tojo. Ody roneny a. Izy zao. Za ihany roneny a. Iaina ihany re. Ianao koa dia mbola mandondona ihany, tonga dia mandrosoa re anako. Manahoana aloha ny fahasalaman'ny neny. Efa mba tsaratsara anaka. Ary tonga tapitapoka be ianao izany fa misy inona retsy a. Tonga tapitapoka tokoa roneny fa mba nalahelo anao nge za e. Ay, dia misaotra anaka. Fakahita foana ve nareo dany e. Ka za indrindra nge roneny ny tena atondihako aty zao e. Fa misy inona anaka. Aleo aloha tsy mbola ho lazana amin'eny fa so tsy hety amin'ny fahasalamanka. Fa misy inona anaka, manino ny bodo. Tsy maninona izy roneny fa salama tsara neny koa zany. Fa somary enjakenjana kely hono ny fianarany ao a. Ka atahoana anaka fa tsy maintsy miezaka raha te ho tafita. Raha mba fantatrao mantsy roneny a. Fa hono ahy. Ahoana anaka? Manahoana aloha ny fanafodiny neny ato e. Maharaka tsara. Eny e, ny fanafody aloha mbola maharaka tsara ka. Fa inona marina aloha zany ny tena marary amin'eny ity e. Tsy haiko intsony anaka izay ilazana azy a. Indraindray tonga dia manaitaina mangorana be daholo ny vatako. Sady misy godikony aho izy ny dokotera. Zany ve? Tena enjana be zany neny a. Neny koa ane zany tokony tsy mihinana sakafo matsiro be intsony fa tokony mba legioma zao no tena mila hohaniny eny matetika e. Mila mihetsiketsika kely foana fa aleo koa mba mandehandeha eny an-tokotany fotsiny azy e. Eny e, fa zao aza ane zanaka efa tsy mihinana sakafo matsiro intsony e. Fa izay asain'ny dokotera hohaniko ihany no hohaniko. Ay, maneneny. Marary indray aho izany. Neny a. Ary sao dia tokony hihinana fanafody ary ianao e. Mba hoetra ty aloha fanafody ambony latabatra eo anaka. Ary lasa izy ary sopanambo teo to. Tsy mbola nahatazana azy mihitsy hatramin'ny nahatongavako teo. Mbola lasa nirahako any amin'ny fokotany izy anaka. Misy taratasy karakaraina izay a. Ay ve. Fa zao ary neny a. Manana sosokevitra hoe maninona raha miverina ty boto dia aty ihany izy mianatra dia mba sady afaka manara-maso an'ny eny tsara nge izy amin'izay e. Tsy haiko re anaka raha ho resy lahatra amin'izany izy a. Aleo fa zany andresy lahatra azy. Dia inona zany no atao roneny amin'ity aretinao ity a. Marina raha tsy harary hatramin'ny vavony koa amin'ny finanana pilina maro be ireo. Marina e. Tsy izany fa efa misy ireo akanjo malagasy izay ihany tiako atonina. Efa maro ihany ny olona nilaza tamiko fa mahasitrana be hono any dia
resy lahatra ihany anaka. Tena mety mihitsy zany roneny fa zao ny asako aloha tena somary tena mbola sahirana be mihitsy ary neny fa andeha hamonjy ny tombonge za io sady resaka mibody ao fianaratsoa dia miverina ty ambala vao aty ihany rehefa milamina tsara ny zavatra rehetrarehetra tsy elange za dia aleo amin'ny fiverenako vao makany amin'ny rokandro malagasy any tsika sineny raha ohatra hoe mety eny ary anaka tsy maintsy mijanona amin'ny fianarana ianao zany robodo aleo mahita anao eto amin'ny eny sady endry tsara toy izay anondrana lava ny tanin'olona any sitrapony dia davina anazy ka tsy haiko zay ara loroneny fa lasa dia hono anaka ahoana roneny ahoana zany ny fomba hanohisan'ny body amin'ny fianarana raha iny izy ka hiverina ty ambalavao hanohisan'ny fianarana raha mba fantatrao manko roneny fa izy aza tsy anatra ntsony totsy miteny ianao aleo roneny fa hitantsika eo zany eny ary eka voaviny atso anaty kapitaine tozy fa efa andalana ao aty fianaratsony izy tsara kosa zany fa hono nanahoana marina ary le reny tsy salama zay dia tena tsy haiko mihitsy aloha fa dia tena lasa tapotapoka tany ambalavao izy tamin'iny zany andrasikely vetivety efa ohatrany manindro zany telefonako zany tena kapitaine ty fa aleo loha raisina sary-posaina allô manajanao mon capitaine ie miandro ny fahatongavanao tsisa dia miaraka makany amin'ny opéra Barthélemy mihitsika ka ive voaray mon capitaine avy eo zany ary ahoana ozy kapitaine teo caporal efa miandratsika eny amin'ny collège François Xavier hony izy dia eny zany kapitaine mivonjentsika ay ve fa ngahy eny misy any damopre eny lesy ao mihitsy izy ary andao andeha malaky eny fa sao dia tara eo ka anahirana ka andao andeha amin'ity taxi ty mariny zany tena mety be aleo to dia sakanako mihitsy ty ary taxi manatsanao mon capitaine torak'izay koa mon capitaine tongonareo lahy ato amin'ity collège François Xavier ty misy amin'ny opéra Barthélemy dia zao ny ataontsika zaso caporaly no mandeha makany dia zay kosa rotoja aloha miandry fiara vetivety eto ivelany eto tandremo fa betsaka entana ao anatiny ao voaray mon capitaine ka andao ary tsika sery caporaly tonga dia androso ao eka andao ariko dia hono kapitaine ahoana iza mireto zany misy azy tirse aleo mandondonitsika andao ary mandrosona ka fa tsy mety io manahoana mopera manahoanareo rolahy nareo mihitsy nefa nandrasako tato voalohany indrindra aloha dia mialatsimy mopera fa zao vao tonga fa mbola betsaka koa ny adidy amanandraikitra tsy maintsy ny sahanina dia zao mihitsy zay vao tonga ay tsy maninona zany anaka fa ny adidy tsy an'olon-dratsy zany mihitsy mopera ka hono efa vonina zany mopera raha tonga dia nainga zao tsika sa ny andro koa mantsy efa somary arivariva ihany ka lasa andeha maizina be eo tsika ny fitohanana avy aty anaty tanan-dehibe aty koa mbola somary manahirakirana kely ihany ka zany indrindrany araka nefa nambarako anareo rolahy dia nareo sisa no indrasako efa vonina tanteraka ny tenako ny entana azany efa reto daholo raikitra zany aory caporaly entany eto amin'ny opéra dia ndao tsika andeha voaray mon capitaine aleo ary niditra ny vetivety ay eny ary dia any anaty fiara indray tsika manao ny resadresaka
vetivety antsika dia tafavoaka amin'ny villa. Eno a tsy dia nisy fitohanana firy fa lasa ihany ho an'saiko mopera momba nyity mandalà ty a. Ahoana marina ny tena tantaran'izy ty. Misy lolo aho efa roasina foana nefa mbola miverina ihany. Inona marina ny tena zava miafina finosiny io mopera. Ny tena marina dia izao e. Efa fanontelo zao a no voanjo ny tafika androka devoly ao. Tena feno lolo siangatra tokoa io toerana io a. Ary tsy hafenoko anareo fa efa nahita zany ny vatana mihitsy ny tenako. Zany a. Masika tena masika lolo ao a. Ary tena betsaka ny zavatra miseho mandritra n'izany fandroahana atao zany. Dia inona daholo ny zavatra ataony mopera amin'izany toe-javatra miseho zany a? Ny zavatra ataon'ireo ankatra sy matoto ireo zany ny tiako fantatra e. Tokoa. Vao miditra ny vavahady aloha zareo ka sanatria tratrany tsy miambana ireo mpiambina eo amin'ny vavahady. Dia tena fahaiziny tanteraka. Mahazo amin'ny mihitsy e. Tena ampijaliany. Tena mila mitoraka saluha an'zareo ireo koa rehefa mandalo izy raha tsy zany dia tena fahaiziny a. Zany a. Fa raha sanatria mifanohitra amin'izany voalazako izany kara vasy tena fahaiziny tanteraka mihitsy. Azafady kely mopera manapaka ny teninao a. Azafady a. Manapa-teny manko manapa-kaina fa ny zavatra tena manitikitika ny saiko dia hoe iza marina reo vazaha be telolahy reo zany. Eny e. Ireo vazaha reo dia anisan'ny manamboninahitra vahiny tazona ny toerana io a. Misy kolonelina ny ray tamin'ireo izay tena manka ala sy tsy tia mainty hoditra mihitsy a. Nanana zanaka vavy izay izy antsoina hoe Marie Claire. Iza tsara hoe mopera? Marie Claire ho e. Ary totaitra be se. Mba gaga kely fotsiny aka. Fa toy izy ihany hoe mifanazavanao mopera? Eny ary. Ka zao le izy. Io zana mivavy io dia nifankaty tamina tovolahy Senegalais mainty hoditra zay. Miara-mila tao amin'ny toby mandalà io sakaizan'ny zanaka vavin'ny kolonely io. Tena norarany tsy navela niaraka izy roa ireo. Raikitra tamin'izay ary ny fifamalena izy mianaka tamin'ny fotoana io no nahavoatifitra ilay kolonelina tsy nahanzana vavy io. Fa enti-pahatezerana loatra izy ka saika ampitahotra ilay zanany vavy fotsiny. Aina nitsy tany amin'ilay zanany vavy ilay balaka maty eo noho io zanany vavy io e. Tena raha zany. Mampalahelo be zany zavatra miseho zany mopera. Dia toy izy ihany hoe fa tena liana tanteraka. Tojo moa ato ariana ato dia variana mihaino tsy mahaloa-peo intsony. Ka mahaliana kosa ny ilay tantara ka normal be tojo raha tsy hiteny fa liana e. Ka tena zany mihitsiko. Ie. Ka zao ary ny toyany. Rehefa maty io zanany vavy io dia afaka horavisa tao aorian'izay dia nomeny baiko ireo miaramila ny kolonely io mba hitifitra sy hamono ilay Senegal sakaizany izany. Ary dia maty koa ilay miaramila Senegal. Zany a. Izay tsy mba nanatsiny akory. Volana vitsy tao aorian'izay nefa dia raikitra ny tolona tamin'ireo tia tanindrazana sy ireo mpanjana tany. Ka anisan'ny tafihan'ireo malagasy tia tanindrazana mandalà. Tena nangotraka tokoa ny a tamin'izany a. Ary tena maro ireo malagasy maty tamin'izany tena amanjato mihitsy. Fa tsy nanaiky hatramin'ny farany koa nefa fa dia nitolona foana nitolona hatrany. Ny hafaran'ireo manamboninahitra ireo moa dia lavo lefina ihany ny farany. Ka niafina tao anaty dépôt munition niaraka tamin'ny alikany ary nirehatra tao ilay dépôt munition ka maty tao daholo izy telolahy ireo tsy hita hatramin'ny fatiny. Ary tena sahy mihitsy zany ilay alika sy olona hitana sy kaporaly voalohany indrindrany a. Zahay vao tena mazava amiko. Ka zany hoe raha ny fahazahoako azy zany dia ray Marie Claire ny ray amin'ireo vazaha be mitondra soavaly ireo. Ie, voalazanao izy mihitsy ka. Tena lalina zany tantara zany a. Fa aleo aloha ajanona kely eto aloha eto ny fiarakapiteny fa ohatra misy mpivarotra ireo aloha ireo a. Aloha sady hiara sasatra kely tsika no hisakafo fa tena refona be koa ka. Mety zay. Aleo apakako sisiny kely eto aloha ny fiara.
Tena tratra maizina ihany tsika mopera vao tonga nefa mba niezaka mafy ihany tamin'ny fandehanana teny an-dalana. Fo manjavatra ihany re io anaka fa tsy maninona. Kaporaly Erisitojo ao aloha tonga dia tatery makany an-trano ireo etantsika ireo fa za kosa hanondro ny hevitra ivatana amin'ny mopera no hitondra ny entany makany koa e. Voray mon capitaine. Tojo Oui, fivetivety aloha se. Aleo tateriny kaporaly ireo etantsika ireo fa aleo se tonga dia mikarakara sakafontsika aloha. voray mon capitaine. Angakainga se. Voray. Andao andrositsika mopera. Tena efa mangina be sady eto Mandalay zany Reza daholo zany ny ekipa rehetra ry se Efa samy namonjy ny efitrano daholo ry zalaka. Ny sasany mbola manao zavatra ny velany ihany fa mizarazara manko. Ay ve. Ao mandrosoa mopera. Ato zany no misy anao. Aleo tonga dia apetrako eto reto entany reto. Mety tsara ka. Mety aminao? Tena mety. Fa aleo aloha hanomana zavatra kely dia miantsanareo ihany za avy eo Iara ivavaka sika mantsy rehefa avy eo. Eny mopera. Za koa andeha anara-maso kely an'ny zalahy vetivety aloha. Eny ary anaka. Manao ny eny? Tonga tapoka be ianao anaka. Efa fampiresaka za zoky dia nody ary neny hijanona aty aminao. Dia inona hono ary neny ny vaovao izay elaela izay nanahoana izay ny fahasalamany neny? Efa mba mihatsara anaka. Fa ahoana marina moa izany Efa mifampiresaka nga izany ny ianao zokinao. Eny ary neny hijanona eto fa tsy hanatra ny fianara-tsotsony. Dia noho ny amiko ve izany anaka no hamoizanao ny fianaranao? Izany efa tsy maninona intsony izao tokony hiverina hianatra ny fianaratsoa ihany ianao ka. Fa nga moa izany tsy mbola nitenen'ny zoky an'ny ena ny zavatra nahazo ahy Marina mafy raha mbola tsy mahafantatra ninona mihitsiny. Dia inona indray re tompony ataoko raha sendraka izany tokoa ny zava-misy Lasa matahotra tanteraka. Fa tao variana be ianao anaka. Tsy valianao akory eny amin'ny fanontaniako Fa ino ty mahalasa sainanao ty Fa mbola tsy niteny zavatra hafa taminao nga zoky ry neny. Fa zavatra finny izany anaka. Zay ary ho aly efa nahiko. Dia inona izany ny ataoko? Fa misy inona anaka. Fa avela any aloha izany fa izao hiverina amin'ilay resaka teo Ahoana moa izany ny momba ny fianaranao? Ianao nefa ty nanapaka tenatenany ka ahoana izany fomba hanohizanao an'zy indray? Ka izay mihitsy anery neny ilay zavatra pasaka lazainao Fa misy inona ry bodo Lazao fa ianao koa ny ty ohatran'ireny ilazininy ireny Ka za ngery neny tsy hanatra tsony Maninona tsara hoe anaka? Fa ianao hoe adaly olona efa universitaire ve dia tsy hovitaina hatramin'ny farany zavatra atao? Mba hamisaina ihany ve ianao ry bodo miteny an'izany tsisy an'izany fa mianatra ianao. Ary raha izay aretiko ny hijanonanao hoe tsy hianatra dia vao mainka azakarary ahy izany. Miverina any fianaratsoa ianao no mianatra sady zokoana mboleto afaka ataoko namana eto izy fa tsy tena hoe mangina be koa ne izaho Dia inona re tompony ataoko matahotra ka tsy izany anery neny fa tsy noho ianao no mahatonga hijanona fa inona zavatra hafa mihitsy Fa zavatra finny izany ry bodo lazao aneny. Ka tsy izany ary neny fa maninona foana be vokany zary neny efa 3 volana mahery ny kiboko tsy afaka notsony Maninona tsara hoe anaka?
Oay, neny a, neny, fa naninona ianao e? Neny hoa, neny. Aleo aloha tsokosoka. Soa, nakaiza koa ary soa teo. Soa, neny a, neny hoa, fa maninona eny e? Fa maninona ianao e? Aleo kosikosehako aloha ny tanany ka. Neny hoa, neny a, tena tsy mahatsiaro teny neny. Andriamanitra ho ampio re zahay e. Neny hoa, aleo asiako ranomanitra kely ny orony. Neny hoa, neny. Iny kosa fa mba nahatsiaro kely. Neny a, neny. Fa aiza zany e? Atao trano re ianao ry neny a. Zay vao tsaroako. Antray re anako. Fa maninona dia vitanao e? Ianao ilay mba vavy-tokana keriko. Dia tsy mba ho tafita amin'ny fianarana akory ve dia izao sahady. Maninona re ianao anakany dia mamitaka ato izao e? Mifona ary neny a. Mifona. Solavaka ary neny a. Mifona a. Hianatra no andevasana anao tany dia nefa izao ny zavatra entinao aty amiko. Tsy mba fambiazana tsara. Zako manana tena tafita soma tsara daholo nareo zanako. Dia mba faly a. Izany no tena mahafaly a. Raha mba tsy mahay maika ohatr'izany ianao dia mba tafita ohatran'ny zokinao ihany. Fa tena ninona loatra re anako. Mifona ho azy ary neny a. Resy ary neny a. Mifona. Solavaka ary neny a. Tsy napoziko ianao ka nahavita an'izao. Dia efa fantatra ny zokinao koa ve sao zavatra izao? Iena ry neny a. Efa nidresaka izay. Za zangeny hevitra hoe efa mba nilazaina anao ilay izy ka tsy mbola e. Tena mifona ary neny malalako a. Mahatokoa angamba izao ny zavatra misy ao fiainako dia izao no hitan'Andriamanitra fa mahasoa ahy. Mifona ary neny malalako a. Nadidra tokoa tsy nanaraka nianatra natrao foana izaho mbola handeha noho ny fianarako tany fa dia sy mandrendrarendra loatra. Dia inona moa izany re anaka no atao fa dia hitaiza izany ianao? Velomahatra eo izany ny fianarana. Tsy mba tanteraka ilay nofinofiko hoe mba hita ny zanako hiaraka tafita amin'ny fiainana. Izay no mba tena fahasambarako. Mifona ho azy ary neny a. Mifona. Aleo rangaloha andrehitra sigara kely vao hita torimaso fa ohatra mivizambizana be koa zany ka sady ohatra ny manomboka efa mangatsiaka izany andro izany a. Dry fanomasiko ve mandro roa sa tohatra no mahita tovavy izany a mipetraka eo ambony vato io. Mba iza koa ary io e? Ndraso eo antsoina kely e. Eo iza ka io azafady? Tena tsy mamaly mihitsy izy fa aleo rangahy tonga dia anatonana iny a. Mba iza koa ary io? Bonsoir soldat. Ohatray, tena tinga mazana atao hoe Marie Claire zany a. Sa ve ohatray fa maninona koa ary zany to lasa te hijery anazy foana e. Je m'appelle Marie Claire. Zay ary le fanahiko nefa inona moa zany ny olana rehefa tsy maninona izy tsy asiako olana zany ka totrany hoe misy hery manosika ana zany resaka sy ho tia anazy. Je m'appelle Caporal Hery. Je suis ravie de te connaître. Viens. Oay, tona tony akay kely a. Tena raisiny ny tanako. Marie Claire, tu es belle.
Merci. Oay, tonga tendrony a. Je t'aime, chérie. Wow, je suis un cœur en poindre. Moi aussi, je t'aime. Hein? T'es qui, toi? Tu vas mourir. Losy ty marina fa misy olona ray tamity sady mainty be mampatahotra sady tezitra be. Cache-toi, vite, vite. Si mon mari te trouve, il va te tuer. Marie, t'es où? Je suis là, mon amour. Tena lesiny egaly ty marina. Tena ho fatany ty eto raha hitany. Aleo aloha mihitsaka tsara ato ka. Mon amour, on va rentrer à la maison tout de suite. Ok, on y va. Prends ma main, chérie. D'accord. Tena aleo aloha tsy hetsika firy eto fa ho faty raha zao no mitoy a. Tena koditra mihitsy aho zany. Reny fa lasa ary aleo koa miala moramora. Aleo aloha tsy hambara amin'izana amin'iza ty zavatra an'izao ty fa angamba ary dia ataondry zalahy fa miezana raha fatary zalahy zao. Aleo miala eto aingana ka. Caporal, fa misy sino atao sepotsepotra be ianao? Ay, le ty koa zany manaitra ka. Fa misy inona ho amatsy ianaoko? Tohatra nitako ohatrany hoe tsy ao mihitsy ianao zany a. Le ty indray ve moa no anafiainana ntsony fa le ry fa mahalala ny zava-misy. Tsy zany lesy fa hitako teo ndraiky Marie Claire niaraka tamin'le Sénégalais mainty be iny. Ahoana tsara dia lasay zareo. Ka nanjavona tapoka tsy hita e. Ohatrany hoe ny zavona be tapoka zany dia niditra tao anatiny tao zareo dia tsy hita ntsony anakaizana liany. Zany raha sy tena taitra be nahita ny lahateo iny. Tena mitobotoboka mihitsy zany mifoko. Ka raha maninona raha ohatra hoe anao fisafona kely manodidina ihany aloha tsika e. Za koa manko mba tia hita an'izany tovovavy manja be zany a. Za miteniteny foana lesy fa mahatotoana izy zany e. Za raha ndresaka tamin'ny teo ohatrany hoe misy raha fahafa zany nanitona anahy nefa tena lasa natahotra ngely ty zay e. Tena torakovitra tampoka teo ah. Andao le sy hiditra any an-trano fa aza misangy loza. Sady tena tsemboka be tapoka teo mihitsy mon caporal a. Misy mafana kely ao aloha raha ohatra ka hoe anala azy kely ianao mba anala an'izany tahotra mbola mijanona ao anatinao izany e. Andao misy aloha sotroina ty fa tena voraka be mihitsy ny zanaka totoako. Ka tiary le izy e. Fa hono a. Fa mba ohatrany ahoana re samy vehivavy manja be lasainareo izany e. Tena mba tiako hita fatratra mihitsy ka. Raha za aloha ny teo amin'ny toeranareo a dia tsy nisalasala mihitsy any teny tamin'ny sy nijanona mihitsy hoe je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime foana mihitsy. Any an'io ihany ny ty a. Mivavaka ho any lamba hifanena amin'izay lahy ry tsapany lamba izay izy indray andro any. Tojo sy caporal. Oay, kapitaine marina. Ary to ilozanareo lamo sotro toka fotsiny e. Tena ialana tsy mon kapitaine. Tena mba nandray kely izay fa tena nisy zavatra goavana be tamin'ity alina ty sy voateo e. Tena mbola anatin'ny tahotra mafy mihitsy ny za io e. Tsy zany kapitaine fa voavy mifanena tamin'ilay vehivavy vazaha be sy ilay vatiny indray nge hono izy io e. Eno a. Marina ve zany caporal? Tena marina mihitsy zany kapitaine. Tena enjana be ny ainana an'ilay izy teo a. Mba tantarao kely anahy mihitsy hoe aloha zany fa mahaliana a. Ia ka mahazo toerana aloha kapitaine dia ohatra zao fandeha le izy e. Rehefa manomboka sady zany rassemblement zany a. Maraina sady koa ty ny andro. Tena fohy kely zany alina zany ka. Tena dadana aloha iny alina iny a. Dia tena nahita angatra sy matoto tokoa ve za? Tena tsy tia hita ohatran'ireny intsony a marina mafy e. Sady farany iny ny voalohany. Tena tsy tia hiditra amin'izany intsony a. Lasa saina ne caporal zany. Sa mbola mieritreritra le zavatra niseho alina ihany. Ia, ka ohatrany tsy mahampiny kosa ny reny kapitaine. Avy aloha ry seho any aloha zany resaka zany fa miomana aloha se dia ndao tsika andeha tsena sa ahoana? Aiza tsika ny tsena? Eny Alakamisy Namboma sady hijery antiana. Sady resaka aminy aho manko fa hoentina ty izy dia hiaraka hivavaka amintsika ty koa.
so dia mba alim-bavaka hafahafa kosa ny eritretan'ny kapiteny fa tsy le tena mivavaka e. Aza miteniteny foana eo tsy efa mana dia ndao anainge andeha hiantso amin'ny opera aloha za dia andehantsika avy eo a. Ena re vetivety fotsiny a. Efa tafahomana angany eny fa tokony efa andeha amin'izay tsika sao dia taraka eo ka tsy hatratra an'ilay mpitsabo rokandro malagasy eo. Ho avy ary herim-bodo a. Aleo aloha za niditra ny vetivety fa amfiry aloha izao e. Efa mivalo sy fefany izao e. Ay ve, ndao ary e, ndao andesika mianaka. Manao madame Tina? Manahoana ianao? Ary aiza ny namana toa ianao rery ny tonga? Ao anaty fiara ao ry zareo miandry aka. Ay ve. Mialatsiana aloha fa dia ohatran'ny hoe manelingelina anao foana zaiko. Tsy maninona re izany a. Inona no atao ary? Ataovy amin'ilay mahazatra ihany kia. Fa hono a? Afaka mba miangavy zavatra aminao ve za? Inona hono izany raha tsy mahadiso? Zany ho fa saika ilanao izay mba ho an'ny mandalava androkareo fanaharatsy izay mampiororohatra amin'izay. Ianao manko mba mahafantapatatra tsara zavatra maro momba an'io toerana io. Tsy ampatahotra be kosa ve izany e? Ahoana? Sady inona moa mba vitako izay vehivavy kely ty? Tsy maninona kia, tsy misy mampatahotra anao any. Efa sady ao koa manko nge Mopera Barthélemy hanampy amin'izany. Ay ve. Dia ahoana re izany e? Sarotsarotra ihany aloha izany a. Fa aleo aloha ary era amin'ilay vadiko dia aleo fa atsoko amin'ny telefonina mihitsy izy dia miantso anareo avy eo e. Eny ary. Tsy mampaninona nefa fa engany mba ho afaka ianao. Dia ahoana izany ny hevitra mety hoe hivatanako any? Nareo ohatran'ny lehilahy be daholo ko. Aza matahotra ianao fa za miandraikitra an'izany ka. Fa miandry ny valiteninao telefonina fotsiny aho dia alaiko ety. Eny ary e. Sady za koa mbola mivarotra dia raha mety dia le za hariva le avy manidy tsena iny no miantso anareo ahy e. Eny ary, tsy maninona fa mety izany. Izay fa misaotra betsaka fa ilozako kely aloha ianao ry Tina. Ndao ary e. Lozy tia marina. Nataoko aiza ary ilay vola taty amiko sakaifidianana ny fanafodiny neny teo. Ay Andriamanitra, tena tsy aty. Aiza ary. Nefa ne dia efa nentiko mihitsy izy teo iny e. Tena tadidiko tsara mihitsy. Fa misy inona ry boto toa mivarovaroka be tapoka teo ianao a. Anga misy olana. Lozany ery neny fa tsy hita tato anaty poketrako daholo ny vola hividianantsika fanafody e. Tena tsy ato intsony. Andriamanitra, fa lozinina ary tia mitrango ty e. Fa ino ty loza lasainao anaka? Andriamanitra, maty a. Loza fa nenjery neny. Vonjeo re raha olona. Vonjeo e. Fa maninona re ianao ry neny a. Neny ho a. Neny a, fa maninona ianao e. Mifona tompo a. Fona fa mbola nampitondra mangidy fanindroany indray ty reniko nahitako masoandro. Ay, neny a. Neny. Lozy ty Andriamanitra. Niantso ahy teo pody fa marary mafy any amin'ny hopitaly hono neny. Fa inona loatra koa ary zao zavatra ratsy mitranga amin'ny fiainako izao foana. Fa misy inona kapiteny toa ohatran'ny variana miondrikondrika mihodinkodina fotsiny ianao a. Fa misy olana nga?
tena tsy maintsy mandeha any ambala avao ary sery kaporaly fa tena niditra hôpitaly tsy mahatsiaro tena hono nydreniko amin'izao ny zandriko vavy ny antso ateo. Tena alozana izy zany e. Tena aloza. Inona atao amin'izany kapiteny a? Zao tsy akiniko anse aloha ny eto mandra-piveriko. Tsy maintsy mandeha zao dia zao ihany fefa miatra manay ny tiako. Tonga dia mandalova any amin'ny madame Tinsera ariva mahakazy ary antaniana tsara izay fandaharam-potoana ny famety ho taraiky any Fa misy inonana ka atao seposepotra be ianao nga misy olana tsy zany ndray mampera fa niditra hôpitaly tsy mahatsiaro tena nydreniko amin'izao fotoana izao tena maharary mafy mihitsy izy dia tsy maintsy andeha za aloha hamonjy azy. Tena ialana tsiny mampera fa tena tampoka be tya. Efa akiniko amin'ny kaporaly eo ny zavatra tokony atao rehetrarehetra. Eny ary tsy misy tsiny zany anaka. Tena loza be koa zany Tena loza mihitsy. Tsy mampilaza tokoa eo aretin'io rehefa ho avy ndana aloha vonjeo ny renitsy mitrotra mbavaka ho azy mba ho salama tsara izy. Misaotra betsaka mampera. Zay fa andeha hanainga dia zao ihany dia lasa mantsy. Eny ary mirary soa azy misaotra fa ahoana ry boto inona zany ny zavatra tena mahazo aneny dia tena aty amin'ny réanimation mihitsy no nasiana azy Niakatra be eo ny lesy ny tosi-drany tension izany lesy ny dokotera teo. Tena mila ho vaky mihitsy lesy zany lohako izany ry zoky ka. Eny fa le antony aneny tiako fantatra hoe ahoana ny nampiakatra ny tosi-drany tampoka teo. Io manko tsy mihetsika zany raha tsy misy zavatra mety nandona amin'ny fony na hoe nanaitra azy tampoka ange. Ka tsy izany anie lesy fa inona ohatra ny misy zavatra tsy mazavazava ne izany ry boto inona fotsiny mampiakana anao eo nataonao inona tao indray neny. Ka tsy izany ange ho fa le zaisaika hiaraka andeha ho any amin'ilay mpitsapy raokandro malagasy iny dia naninona dia natao taty amiko daholo ny vola saika hakana fanafody kanjo very taty ilay izy. Dia very le vola zany? Ie dia nolazaiko anazy zany dia vao naheno an'izay izy dia io niakatra be tampoko ny tosi-drany. Fa inona indray re ty loza nataonao ty ry zandry tena mila manamboatra vitana mihitsy ianao ty ka marina aiza veko mahita zavatra hafahafa ohatran'izao foana isak'izay mandeha izao marina moa. Okizay re anaka efa vita iny fa za mifamaly eo tsonareo da efa hainareo da fa tsy mety amin'ny fahasalamako ny izao Oe taitry neny kay eniny daholo zany ny famalinan'izy teo aminay daty eo. Tena azafady neny efa taitra ianao ka nanao ahoana izao fahasalamanao izao neny aiza mbola tena marary any neny? Ny lohako anaka no tena mbola marary be sady tena mavesatra be mila tsosakako mihitsy rehefa miaina aza dia somary sahirana fa tena sepotra be. Neny tena fona ary neny fa za foana no mampitondra mangidy tsy zakanao mifona neny bodo ahoana ary neny? Okizay anaka fa tsy fidiny anao nge le zavatra mangina anaka. Okizay zandry aza manao an'izao ianao fa tsy mety amin'ny fahasalaman'ny izao zany mangina amin'izay raha sy vetivety aloha fa ohatry ny miantso azy ny dokotera izany. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ny fizarana faharoa tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Mandalahy, tantara nosoratan'i Gaby Emerasolo sy Landry Steven. Novelomin'ny Rovo, Ianasoa, Tovo, Saloy niaraka tamin'ny CN, Landry, Lovo ary Tsiry. Nandray feosinana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod.
fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.